Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratra indray ty tapany an'io ty nafahantsika nanao indray ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia raha sitrapon'Andriamanitra dia ho ezahantsika fitaina amin'ny teny ity zany mikasika an'ilay resaka hoe tombo-kase fa mbola iverenantsika bebe mihitsy zany rehefa tonga any amin'ny apokalipsy toko 10 isika izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako hiaraka hivavaka ka metraka izao fotoana izao am-pelantanan'Andriamanitra. Hivavaka tsika. Tompo Andriamanitra iray io, miantso ny anaranao izay amin'ity folakandro ity indray mametraka izao fotoana izao eto am-pelantananao. Iny iray io, ianao ny tompon'ny fahalalana sy ny fahendrena. Ianao ny tompon'ny teny fa izany reto mitondra hafatra ihany. Mangataka aminao aho io voaka iray ny fanainao masina ny hiasa aminay amin'ny fahafenoana ahatanteraka ny sitraponao. Ao karaha ianao ny teny aminay amin'ity folakandro ity fa anginy izay areo karaha aneho ny voninahitra ao aninao. Dia mankalaza anao izay raha io. Midery anao izay ary manome voninahitra anao. Eny, mananatra avy ny anaranao izay raha io. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Tenena raha io fa vonikeno izay voakanao. Ifona aminao ihany koa nefa izay mamindrafo aminay mamela ny elokay amin'ny tsy famendrena sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Inona mety nahalatsaka anay tao anatin'izay fotoana nisarahana izay dia ifonany aminao raha io. Mamindrafo aminay ny ianao. Mangataka aminao izay Jesosy io, divy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Areo ka ny fanahinao Tompo ho hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Io am-pelantananao iray no metrahana ny fampianarana ny teninao, ny fifandraisanay. Kao ka Tompo tsy hananan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely aza. Dia mitenena iray fa vonikeno izay voakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ya, nisorantsika lehibe ny Tompo mbola afaka nifampivavaka antsika satria tsy afaka manao nainana iny isika raha tsy apetraka eo amin'Andriamanitra izany. Ino moa zany ny zavatra niresahantsika zany hoe tamin'ny maraina mikasika ilay hoe ahoana ary ny voalaza ny soratra masina zany mikasika ny amin'ny Kristy. Io zany tsy azo atao fatifatana fotsiny. Rehefa mino an' Jesosy dia ampy azy zany. Fa na fotoana inona na inona na nafatezan'i Kristy dia izay ino izy tsy maintsy mandeha amin'ny voasoratra foana zany tsika. Satria izay ilay fanambaran'Andriamanitra izay. Ka raha tsika zany tsy mino izay fanambaran'Andriamanitra izay dia mampandaingan'Andriamanitra tsika. Ny amin'izay fanambarana nataony mikasika an'izany, mikasika an'i Kristy Jesosy. Satria izy mihitsy ny efa nampanambara ny mpaminany mikasika ihany koa ny amin'ny Kristy. Raha jery fotsiny izao tsika ny amin'ny resaka hoe lalàn'i Mosesy, inona no miresaka ny amin'ny Jesosy Kristy ny amin'ny resaka lalàn'i Mosesy dia efa nijerentsika teto mikasika ny zavatra izay. Raha nijerentsika ny amin'ny Eksodosy miresaka ny amin'ny ilay zanak'ondry izay vonoina amin'ny Pasika. Mikasika ny zanak'ondry izay vonoina amin'ny Pasika io verenantsika kely mikasika an'io. Efa nijerentsika teto io fa verenantsika satria ny zavatra resahanao dia mikasika ny Kristy no resahana io zany, mikasika an'io zany. Dia amin'ny Eksodosy toko 12. Jerentsika kely angeo. Eksodosy toko 12. Dia vakitsika ilay izy. Vakitsika misy manomboka amin'ny andininy voalohany. Manomboka amin'ny andininy voalohany. Ka hatramin'ny 12 no jerentsika zany. Dia hoy izy, ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao ity volana ity no voaloham-bolana ho anareo dia voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo. Izy mitenena anareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry iray avy isika rehetra araka ny fianakaviana. Dia zanak'ondry iray avy no anisa trano ary raha vitsy loatra ny iray trano
ka tsy malany zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy afaka, ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia laha ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny io izy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fa 4 amin'ity volana ity dia hamono azy amin'ny harivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Fantatsika tsara inona le voalohan'ny volana amin'ny taona teo amin'ny zanak'Israely dia ny volana Nisanina io zany. Zany hoe manomboka eo amin'ny mars avril io voalohan'ny volana io zany. Dia rehefa maka an'io zanak'ondry io izy dia zanak'ondry lahy no alainareo, tsy hoe zanak'ondry vavy. Sao dia isy teny indray hoe ngay voatery hoe fa zanak'ondry dia zanak'ondry fa ngay voatery hoe lahy. Fa hoe zanak'ondry lahy no alainako. Zay mantsy le izy, zay le ohatrany hoe ngay voatery mahandro 3 andro 3 alina. Andriamanitra miteny hoe zanak'ondry lahy no alaina. Dia nga vitan'izay zanak'ondry lahy zay ihany. Fa miteny hoe na amin'ny ondry na amin'ny osina ka nareo azy ozy izy. Dia tsy vitan'izay fa tenenany koa 15 zanak'ondry tsy misy kilema. Dia laha ray taona, tsy hoe 2 taona no entinao, ray taona no entiny. Tsy misy kilema, zany hoe sady tsy poka maso izy, tsy folaka ny tongony, tsy misy cicatrice be ny kibony, na marary le zanak'ondry, sady tsy misy kilema zany. Inona ny anton'izany? Satria tandindon'izay io andresantsika tamin'ny maraina mikasika le resaka hoe Kristy. Hoe ny olona rehetra dia manino? Ny olona rehetra dia mpanota avokoa, fa Kristy irery ihany no tsy mba nanota. Dia izay mihitsy ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Zay indrindra zanak'ondry tsy misy kilema zany tsy misy défaut, zay ilay izy. Tena hoe tsisy défaut-any mihitsy zany ilay zanak'ondry. Tandindon'ny Kristy zany. Kristy koa sorona ho antsika tsisy kilema Kristy, tsisy fahotana tamin'ny Kristy. Dia zanak'ondry no nalaina tao sorona. Dia io zanak'ondry izay novonoina io dia tohizantsika ilay izy. Vakitsika manomboka eo amin'ny 112 daholo izy. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahinareo voasikona ny kapanareo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo eny an-tananareo dia hohaninareo faingana izy fa Pasika ny Jehova. Hohaninareo faingana izy fa Pasika ny Jehova. Maneho an'ilay Pasika ny Jehova zany ilay zanak'ondry izay novonoina. Hohanin'ny zanak'Israely amin'iny alina iny zany. Zany hoe vonoina izy amin'ny harivan'ny 4 amin'ilay ahoana filaza amin'ny teny frantsay hoe crépuscule zany, amin'ilay efa amin'ny harivan'ny 4 iny zany efa ho maty masoandro izy ny hamonona azy. Alohan'ny maty masoandro. Dia viny fa vao maty ny masoandro dia efa miditra amin'ny andro 15 zany ianao. Dia miditra amin'ny andro 15 zany miditra ny fetin'ny Pasika. Dia amin'iny nihinanan'ny zanak'Israely azy, amin'iny alina iny zany nihinanan'ny zanak'Israely le mofony, le henana tsatsika zany. Sy nasiana sira. Hohanina miaraka amin'ny anana mangidy izy. Maneho le fangidiana zany amin'ilay io zany le fahafatesan'ny Kristy nge mangidy. Dia ahoana izy tsara ny fitenenany azy teo? 12 izy teo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahinareo voasikina, ny kapanareo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo ny tananareo dia hohaninareo faingana izy fa Pasika ny Jehova. Ny zanak'ondry ny vonoina zany maneho an'ilay Pasika an'i Kristy. Ka amin'ny mahatonga anazy hoe Pasika ny Jehova zany dia manambara le endrika ny Kristy zany izay ho vonoina aty aoriana ho famonjena antsika zany. Dia ato amin'ny Korintianina 1 resika kely angizy. Dia ato amin'ny Jauna aloha ka Jauna 1 satria miresaka ilay zanak'ondry sika. Jauna 1 dia 9:20. Dia inona ny zavatra teneny mikasika an'i Kristy io? Jauna 1 9:20. Rehefa nanantona ny Jauna Jesosy dia hono izy Jauna mpanao batisa. Noho ny ampitsy dia nahitan'i Jesosy avy manantona azy Jauna. Dia hoy izy, indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao.
indro ny zanak'olon'andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao. Zany hoe Kristy zany dia antsoina mihitsy le zanak'olona. Zay mahatonga ny Kristy maninona moa ny ampiangonana antsika zany maheno hoe Kristy dia zanak'olona satria izy le zanak'olon'andriamanitra manesitra ny vahotany zao tontolo zao. Izy ny zanak'ondry zay tandindona tamin'ny Paska. Izy ny zanak'ondry zay natao sorona ho fanavotana ny zanak'Israely rehefa misy sorona tao anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely rehefa manota ny zanak'Israely. Izy le zanak'ondry manesitra ny fahotany zao tontolo zao. Dia aty amin'ny Korintianina voalohany toko 5 izy. Inona ny zavatra hitantsika eo ihany koa? Korintianina voalohany toko 5. Mbola hitantsika eo ihany koa le eo amin'ny 7 miresaka le hoe satria hitantsika le hoe rehefa mihinana le zanak'ondry ny zanak'Israely zany amin'le Paska iny zany. Dia inona ny zavatra resahany eto eo amin'le 7. Vakitsika mihitsy le izy manomboka eo amin'ny 9 fa tsy maninona. Vakitsika amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Dia ahoana izy? Tsy mety ny firerehanareo, tsy fantareo fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo. Zay mantsy le hoe fihinanana mofo tsy misy masirasira. Le hinana tsatsika, anana mangidy. Manatin'ny fangidina ny hinanana an'iny zany. Manambara le afatesan'ny Kristy iny. Ka ianao zany rehefa mihinana an'iny dia zao inona ny zavatra misy zany? Fanesorana ny faharatsiana koa zany le izy. Sy ny tsy famendrena rehetra. Mahatsiaro le nahafatesan'ny Kristy ianao satria tandindony nahafatesan'ny Kristy iny. Ka inona ny nahafatesan'ny Kristy? Izy le zanak'olon'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo. Fa voavony Kristy Paska ho atsika. Milaza le zanak'ondry tary hoe Paska ny Jehova. Dia eto izy voavony Kristy Paska ho atsika. Dia raha Paska ho atsika Kristy dia ahoana izy? Dia aoka isika hanao andro firavarivona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira ny lolompo sy ny faratsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Rehefa mahatsiaro zany ianao ny nahafatesan'ny Kristy. Dia inona ny zavatra misy? Fanesorona amin'izay masirasira ela zay. Ny lolompo, ny faharatsiana rehetra. Mba ho tonga vongana vaovao tsika satria izay no nahafatesan'ny Kristy. Zay voasoratra ny lalà Mosesy mikasy tandindona zany amin'ny Paska ny amin'ny nahafatesan'ny Kristy. Voasoratra izany. Ka ely filazana hoe angahy dia voatery hoe zanak'ondry. Loatra nga biby maloto entinao dia hitanao tsara ny tsy azo ataoko tontosala amin'izany dia izy. Inona ihany koa zavatra hitantsika raha mijery koa tsika any amin'ny Salamo. Inona ny lazaina any amin'ny Salamo any mikasika any amin'ny Jesosy Kristy. Salamo 2:20 jerentsika. Salamo 2:20. Jerentsika kely ny Salamo 2:20 mikasika ny amin'ny afatesan'ny Kristy io. Dia jereny eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 8:20. Salamo 2:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 8:20. Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonan'ny ratsy fanahy manemotra ahy. Manindrona ny tongotro amatanako izy. Manindrona ny tongotro amatanako izy fa aminaneny amin'ny Kristy izy efa tsy hena amin'ny hazo fijaliana zany. Manindrona ny tongotro amatanako izy ozy izy. Mba isan'ny taolako rehetra aho, io le zavatra teneniny amin'ny Kristy la hoe tsy nitapahana ny ranjon'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria ny ratsy fanahy rehefa ao amin'ny hazo fijaliana mantsy rehefa vonon'ny Romanina zany ny olona ka atony amin'ny hazo fijaliana. Dia raha vao somary ela no vao maty le olona dia mba hanafainganana ny hafatesan'le olona dia alainy tsy haiko misy fitaovana zay alainy dia kapohany amin'iny amin'ny genou-ny ino moa zany lohalika.
kapohany amin'iny lohalika de zany hoe tapahany zany ny lohalina de rehefa tapaka ny lohalina de maty aingana le olona de ndray efa maiky andeha iny ny romanina zany hoe izy tsy tiany tratrarivo eo le izy fa tiany faty le izy zay izy vao miala teo le mpiambina reny de kapohany ny ranony ny lohalika n'le olona iny mba ho faty aingana izy fa ny an'ny Kristina naona arak'le teny hoe ny osiny zany tsy mba ny brisena na hoe ny taolany tsy mba nitapahana ny taolan'ny Kristy tsy mba nitapahana satria faminaniana zany zay zavatra zay fa tsy tapahana ny taolan'ny Kristy de tsisy tapaka tokoa ny taolan'ny Kristy arak'le tenenina teo hitantsika izy zao miteny izy amin'ny 1:40 teny hoe manindrina ny tongotra matanako izy hitantsika zany tanteraka ara-paminaniana fa tsy na tamin'ny azo fijaliana Jesosy amin'ny 1:70 maisan'ny taolako rehetra aho satria tsy nitapahana ny taolan'ny Kristy de toy izany ireo de mibanjana sady mangarika mizara ny fitafiako azy izy ny akanjon'ny Kristy ka natao akitsapaka ny fitafian'ny Kristy hoe iza ny azo ny fitafian'ny Kristy ireo miaramila zay nampijaly an'ny Kristy niady ny fitafian'ny Kristy nanao akitsapaka tamin'izany mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokano izy izany de tanteraka daholo zany ka ahoana ny lazaina ngai voatery mahazo an'izany tsy azo atao an'izany mihitsy tsy hoe voatery tsy hoe ngai voatery mahazo an'izany ka ny nahafatesan'ny Kristy zany ny nandevenana ny Kristy nitsangana ny Kristy de zao manaraka zay voasoratra zany zay fa tsy hoe ny sorasoratany mpaminany fotsiny hoe mba te hanoratra fotsiny izy tao fa Andriamanitra mihitsy no niasa tamin'ireny mpaminany reny ahatanteraka ny soratra masina zany de aty amin'ny Daniel aty no jerentsika farany mikasika an'le resaka hoe Daniel ka ty moa zany resaka be ty resaka lava mihitsy ty mikasika an'ity Daniel aty satria tsika mijery hitantsika nijerytsika teo hoe inona voasoratra ny amin'ny Kristy nandray ohatra zany tsika satria tsy ary voaraintsika daholo nandray ohatra tsika tany amin'ny lalan'ny Mosesy ny amin'ny Kristy de niresaka tsika tamin'ny resaka Pasika nandray ohatra tsika ny amin'ny Salamy ny amin'ity resaka le hoe filokana ny akanjon'ny Kristy sy namatsiana azy tsy nanapahana ny taolany ity nandray ohatra ihany koa tsika ny amin'ny mpaminany zany de efa niresahantsika kely izy io fa mbola iresahantsika zany de mikasika ny amin'ny voalazan'ny Daniel mpaminany inona ary ny voalazan'ny mpaminany mikasika ny Kristy de jerentsika ty amin'ny Daniel 7 Daniel 7 any 4:20 ka hatramin'ny 7:20 Daniel 7 de ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20 io no jerentsika zany fa alohany andraisantsika ny teny io de inona moa na tonga ny Daniel zany nahazo an'io faminaniana io zany satria ny zavatra nisy zany de zao rehefa baby tany Babilôna zany ny zanak'Israely de nahita zany Daniel hoe 70 taona no voatendry ho an'ny zanak'Israely ny amin'ny fahababoana zany hoe rehefa baby tany Babilôna zany zanak'Israely de hoe mandritra ny 70 taona iny ka tao anatin'ny fahataperan'izay 70 taona zay mihitsy zany rehefa nijery le faminaniana Daniel de hitany Daniel le faminaniana hoe ay 70 taona ny voatendry ho an'ny zanak'Israely zany hoe rehefa tapitra zany le 70 taona de zao apodiny zanak'Israely iverina any amin'ny tanin'ny Israely Andriamanitra apodiny Israely zany Andriamanitra de nivavaka zany Daniel nivavaka tamin'Andriamanitra izy nangataka tamin'ny marina jerentsika kely angeo amin'le 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no vakitsika kely mikasika an'izay zavatra zay 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 izao voasoratra tamin'ny taona voalohany nanjakany Dariusa zanaky Ahasuerosy amin'ny taranaky Mediana dia nampanjakaina izay nampanjakaina tamin'ny fanjakana Kaldeana tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniel nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantarin'ny tenin'i Jehovah ny Jeremia mpaminany izay etaperan'ny 70 taona ny amin'ny hafoanan'ny Jerosalema ary nampanatrehako an'Andriamanitra tompo ny tavako hitady izay vavahana sy fonana amin'ny fivadikanana sy lamba fisaonana ary lavenina zany hoe rehefa namaky ny boky izy zany nalalany amin'le faminaniana ny amin'le fahataperan'le fahababony zanak'Israely de nivavaka tamin'Andriamanitra izy mikasika an'izay zavatra zay zany
dia rehefa nivavaka izy nitarany tamin'Andriamanitra mikasika an'izay dia nanaoana niteny tamin'ny Andriamanitra nandefa ny anjelin'Andriamanitra ampafantatra ny Daniel mikasika an'izay faminaniana izay. Andininy faharoapolo dia ahoana izy amin'ny andininy faharoapolo toko fasivy andininy faharoapolo dia zao nivaky ny teny hoe anaran'i Jesosy. Ary raha mbola niteny sy nivavaka niaiky ny fahokitako mba amin'ny fahotan'ny Israely fireneko aho ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ho any an-tendrombohitra masin'Andriamanitra. Eny raha mbola niteny nivavaka aho dia indro ilay lehilahy Gabriela izay hitako tamin'ny fahitana voalohany dia nampidinina faingana ka nanatinahy tokony tamin'ny fotoana fanatitra hariva. Izany hoe ny anjelin'i Jehovah Gabriela zany nirahana nakany amin'ny Daniel. Dia inona ny zavatra niteneniny ity anjely ity zany? Andininy faharoa amby roapolo dia zao niteneniny io amin'ilay toko fasivy antsika zany. Ary izy nahampalahalahy sy niresaka tamiko ka nanao hoe ry Daniel lo, avy ampazava ny sainao aho. Tamin'ny atombohan'ny fivavaka ao dia nisy teny nivoaka ka dia tonga nambara aminao satria mahalala indrindra anao ka adinio ny teny ary eoko ho fantatrao ny fahitana. Tonga zany izy ampafantatra ny Daniel mikasiny amin'ny zavatra ho avy. Satria nagnino hoe nitaray ny Daniel ny fona hoe noho ny fahotana iny natonga anay babo taty Babilôna mamindrafo aminay Andriamanitra. Ianao efa niteny fa apody anay ianao ahoana zany ny fomba hodinay araka ny faminaniana zay. Rehefa miteny Andriamanitra dia tanteraka izay. Fa tsy hoe 70 taona fahataniko dia hoe tsy tonga indray izy ny 70 taona fa mbola miandry afaka 10 taona indray vao tonga. Fa rehefa miteny Andriamanitra hoe 70 taona dia ao anatin'rehefa 70 taona izay mihitsy izy ny tonga zany. Mikasika ny fampidinana ny zanak'Israely. Dia inona ary ny teny navoaka an'Andriamanitra zany nomenan'ny Daniel. Dia zao ny zavatra niteneniny eo amin'ny andininy faha-efatra amby roapolo. Toko fasivy ny andininy faha-efatra amby roapolo. Raisitsika ilay izy toko fahafito andininy efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo. Dia ahoana izy? 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Ahatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana ary ianao fanavotana noho ny eloko sy hampiditra fahamarinana mandrakizay. Ary anisy tombo-kase ny fahotana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Koa aoko ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy hanana. Ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary ny farany dia hisy safotra. Ary ny farany dia hisy ady sy fanjavana voatendry. Ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafatra amin'ny atsasaky ny herinandro ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no hiavian'ny mpandrava hatramin'ny fahafanganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Eo zany dia faminaniana zany nomenan'ny Daniel mikasika ilay hoe fampodinan'ny zanak'Israely amin'ny fahababoana zany, mikasika ny fanavaozana ny Jerosalema. Zay mantsy le fampidinan'ny zanak'Israely zany fanavaozana ny Jerosalema, fananganana ny farava. Dia misy fempotoana zany eo nomen'Andriamanitra, misy faminaniana omen'Andriamanitra makasika an'izay zavatra zay. Arak'ilay teneniny teo eo amin'ny andininy faha-efatra amby roapolo dia ahoana izy? 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana ary ianao fanavotana noho ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay ary nisy tombo-kase sy fahitana sy faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Izy zany tsy nitenenina fotsiny mikasika ilay hoe ody ny zanak'Israely dia hoe hanao fanavaozana, fa tonga dia faminaniana mahasahana fempotoana maro no nomen'Andriamanitra sahady eto.
fitopolo herinandro no voatendro izy izy. Zay fitopolo herinandro zay nefa ny fanontaniana dia zao hoe io zany tsy hoe fanontaniana i fitopolo herinandro io nefa ny ara-paminaniana zany izy io. Io tsy hoe herinandro rabaky teny fa ara-paminaniana zany izy io. Dia tsy maintsy miverina zany amin'le resaka le hoe computation prophétique zany na le hoe fanisana ara-paminaniana. Tsy maintsy miverina amin'izay fanisana ara-paminaniana zany tsika efa nianarantsika mikasika an'izy iny. Le hoe ny ray taona arabaky teny ny azafady ny ray andro arabaky teny dia mame herintaona ara-paminaniana. Efa nihitantsika zany tany amin'ny nomery toko fa 420 no nahitantsika an'iny. Verenantsika kely ange mikasika an'iny. Verenantsika kely mikasika an'iny. Aty amin'ny nomery toko fa 420. Nomery toko fa 420 dia ny andininy fa 430. Dia inona zavatra tenenina io? Nomery toko fa 420 ny andininy fa 430 dia ahoana izy? Araka ny isan'ny andro 100 izay nisafonareo ny tany ka ny andro iray hosoloana taona ray notondranareo ny elokareo 100 taona ka dia ho fantareo ny ahafoizako anareo. Io zany le fanisana ara-baiboly izy io, fanisana ara-paminaniana izy io. Dia araka le tenenina eto, ity zao ohatra anankiray mikasika ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tany anefitra zany. Raha safitany 100 andro ny zanak'Israely dia rehefa nimononmonina tamin'ny Jehovah izy dia hoy izy Andriamanitra manao hoe tahaka ny safonareo ny tany 100 andro dia izay koa izy nitoeranareo any anefitra 100 taona dia tanteraka tokoa izay nijanona 100 taona tany anefitra ny zanak'Israely voasazy noho ny fahotany. Dia eo zany le izy hoe dia misy any amin'ny toko sy andininy hafany koa izy dia miteny an'izay zany hoe ny andro iray hozy izy dia soloana taona iray hozy izy. Zay le zavatra voasoratra teo izany araka le teniny teo ka ny andro iray ho soloana taona iray hozy izy. Zay le voasoratra zany. Dia eto zany raha miresaka zany tsika ty faminaniana ty zany le faminaniana fanisana ara-paminaniana zany ty resahany eto ty fa tsy hoe herinandro arabaky teny ty resahany ty dia mbola resahantsika tsara zany mikasika an'izy io. Hoe ny andro iray soloana taona iray. Ka raha miresaka zany izy hoe 70 herinandro no voatendry ho an'ny Israely hozy izy. Inona ny zavatra ho atao amin'izay 70 herinandro zay? Verenantsika kely le izy teo aty amin'ny Daniel zany. Daniel toko fa 5. Daniel toko fa 5 dia ny andininy fa 420. Dia ahoana izy teo? 70 herinandro no voatendro any firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana, anampina ny fahotana ary ianao fanavotana noho ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tombo-kase ny fahitana sy faminaniana sy anositra izay masina indrindra. Zany hoe be dia be zany ny zavatra mitranga mandritra an'izay 70 herinandro zay. Dia toy izany le vaky teny, koa aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Aoko fantatrao izy izy. Fantatsika tsara fa rehefa tapitra le 70 taona amin'ny fahababolina ny zanak'Israely dia inona ny zavatra misy? Ampidina ny zanak'Israely anavaozana an'ilay tanàna zay rava sy anangana ny efa rava zany ny zanak'Israely. Dia eto nefa ny zavatra tenena, koa aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema hozy izy ka hatramin'ny Mesia andrina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe rehefa nivoaka zany io didy io anamboarana any Jerosalema dia manomboka zany le 70 herinandro. Dia ao dia toy izany le izy manao hoe koa aoko fantatrao sy ho azonao hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina dia ho 7 herinandro. Zany hoe ny elanelana zany amin'ilay ny voan'ny didy anamboarana ny Jerosalema sy anavaozana ny Jerosalema mandra-pahatonga ny Mesia andrina dia isy 7 herinandro sy 12 herinandro izy. Io zany ny elanelana anamboarana ny Jerosalema mandra-pahatonga ny Mesia andrina.
misy elanelana zany io dia 7 herinandro sy 12 herinandro. Fa amin'aliana zany io dia arak'ilay tenenina hoe ny andro iray soloana taona iray. Misy zany io fehim-potoana io. Dia rehefa mandeha zany ilay fehim-potoana zany dia tsy maintsy mandeha araka ny faminaniana zany io. Dia toy izany ihany ilay vaky teny indray rehefa avy eo inona indray zavatra hitantsika. Ataontsika tableau zany zay zany izahantsika atao tableau zany zay rehefa avy eo. Inona indray ny zavatra toy izany ato rehefa avy eo. Averiko tsara ilay izy 5:20. Koa ko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavoazana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'ny andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia maninona? Dia ho vonoina ny Mesia ka tsy hianana. Ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, ary ny farany dia ho safitra, hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry. Ary hanorina faharekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary hampitsahatra ny fanatitra latsa-drasy ny fanatitra hafa rehetra hatramin'ny atsasaky ny herinandro, ary amin'ny elatry ny fahavetavetana ny avian'ny mpandrava hatramin'ny fahafanganana voatendry izay hidina amin'ny mpandrava hozy izy. Eo zany ny hitantsika zany le izy teo. Zavatra tenenina teo zany dia zao hoe kaoko fantatro izy fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema hozy izy ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho hisy 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany eo amin'ilay fanavaozana ny Jerosalema zany mandrapatonga ny Mesia andriana dia misy 7 herinandro sy 12 herinandro. Rehefa tapitra nefa izay 12 herinandro zay, satria ilay 7 herinandro zany no mandeha voalohany, dia rehefa avy eo ny 12 herinandro manaraka azy. Dia rehefa tapitra hozy izy ilay 12 herinandro dia inona ny zavatra tenenina eo? 5:20. Ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy hanana hozy izy. Fantatsika tsara fa ny Mesia dia ho avy aorianan'ilay 12 herinandro. Dia ao amin'ny fotoana aorianan'io 12 herinandro koa ny tenenina fa amin'ny fotoana io ihany koa no amin'inona no hamonoana ny Mesia ihany koa. Ka fotoana inona aorianan'ilay 12 herinandro ary zany no hamonoana ny Mesia. Dia tenenina ilay izy 5:20 ny ilazany anazy. Ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Zany hoe aorianan'ilay 12 herinandro zany dia mbola misy herinandro anankiray indray. Misy herinandro anankiray indray. Dia vakitsika ilay izy. Ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Ary hampitsahatra ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Fantatsika tsara fa aorianan'ny 12 herinandro. Fantatsika tsara fa ny fehim-potoana elanelana hanamboarana ny Jerosalema mandrapatonga ny Mesia andriana dia 7 herinandro sy 12 herinandro. Aorianan'ny 12 herinandro nefany dia inona ny zavatra mitranga? Zany hoe fa tonga zany ny Mesia amin'io. Aorianan'ny 12 herinandro nefany dia zao ho vonoina ny Mesia. Amin'ny fotoana inona no hamonoana ny Mesia? Dia tenenina izy amin'ny 5:20. Ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary hampitsahatra ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, zany hoe misy herinandro zao no aorianan'ireo 12 herinandro. Dia amin'ny atsasaky ny herinandro izy dia zao hampitsahatra ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa rehetra amin'ny atsasaky ny herinandro. Zany hoe amin'ny atsasaky ilay herinandro aorianan'ilay 12 herinandro. Fantatsika tsara fa amin'ny fotoana inona no hampitsarana ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa rehetra? Dia amin'ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, dia inona ny zavatra nisy? Efa nianarantsika teto izay. Nitsahatra ny fanatitra rehetra. Zany hoe ny tempoly zany tsisy valerany intsony ny tempoly teto tany. Satria ny zavatra rehetra natao tao anatin'ny tempoly dia tandindon'ny Kristy. Ka rehefa tonga ilay tena izy, foana ilay aloka zany. Fa ilay tena izy no efa mitoetra. Dia tamin'ny fotoana ina ny nampitsarana ny fanatitra latsa-drà tamin'ny nahafatesan'i Kristy
nampitsara na fanatitra latsaja rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra zay natao tao amin'iny teo amin'ny tempolo zany. De raha isaitsika ngela izy teo hoe fito herinandro izy ampina 12 herinandro manome 9 herinandro zany zay. De aorianan'le 12 herinandro nefa mbola misy fanekena indray hoe anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Io herinandro io ampio an'le 9 herinandro manome firy zany zay, manome 70 herinandro zany zay. Nefa ny zavatra hitantsika tary amin'ny 720 dia miteny izy hoe 70 herinandro no voatendro any firenenao sy ny tanànanao masina hozy izy. Dia inona ny zavatra mitrango anatin'izay? Atapaka ny fahadisoana sy anampina ny fahotana, ary ianao fanavotana noho ny heloka, sy hampiditra famarinana mandrakizay, ary anisy tomboka sesy fahitana sy faminaniana, sy hanositra izay masina indrindra, izy io masina indrindra io, le Mesio Jesosy Kristy io. Io zany manambara ilay fiaviany Kristy io, ary manambara ihany koa le nahafatesany Kristy. Dia amin'ny fotoana inona no ahafatesany Kristy? Amin'ny atsasaky ny herinandro, le herinandro farany zany amin'le 70 herinandro, amin'ny atsasaky io herinandro ny ahafatesany Kristy. Zany hoe Kristy zany maty ara-paminaniana tamin'iny, tamin'ny atsasaky ny herinandro zany. Dia raha manao tableau kely zany tsika, mazava tsara le izy teo. Manao zany tsika ohatran'ny hoe karazana tableau zany. Dia ataontsika hoe 70 herinandro zany, ataontsika rectangle zany zay, manao 70 herinandro zany tsika manao rectangle zany. Dia ao anatin'izay 70 herinandro zay zany, zaraintsika roa zany zay 70 herinandro zay. Le rectangle atsoantsika zany dia zaraintsika anankiroa zany zay. Dia rehefa zaraintsika roa izy, dia ny ao amin'ny tapany voalohany zany ataontsika hoe 7 herinandro ampina 12 herinandro. Tapany voalohany zany ataontsika hoe 7 herinandro ampina 12 herinandro. Io zany mamen'le 69 semaines zany na hoe 7 herinandro. Dia ny tapany faharoa amin'ny tableau indray ataontsika hoe herinandro na hoe une semaine zany. Ilo hoe anorina fanekena ho amin'ny maro izy. Amin'ny tapany faharoa indray nefany amin'le hoe une semaine io zany, dia manisy tableau kely tsika eo ambaniny io zany. Dia zaraintsika 7 indray le semaine zany eo ambany. Zaraintsika 7 le semaine, satria eo anatin'ny herinandro dia misy andro anankifiry, andro ananki7. Andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaefatra, andro fahadimy, andro fahaenina, andro fahafito. Inona ny atsasaky izay herinandro zay? Zay andro 7 zay. Dia ny atsasaky izay andro 7, ny atsasaky ny semaine zany, dia ny andro fahaefatra ny atsasaky ny herinandro. Zany hoe ny voalohany zany dia 3 andro, ny atsasaky ny herinandro voalohany zany 3 andro sy tapany, ary ny atsasaky ny herinandro voalohany 3 andro sy tapany. Ary raha misy andro 7 ny andro ao anatin'ny herinandro, dia ny atsasaky ny herinandro zany dia ny andro fahaefatra ny atsasaky ny herinandro. Eo zany ny faminaniana manambarany amin'ny Kristy. Hoe araka le hitantsika teo, vakitsika tsara le izy teo. Inona zavatra tenenina 520 dia ahoana izy? Ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia. Amin'ny fotoana inona aorian'ny 12 herinandro no hamonoana ny Mesia? Dia eto amin'ny 720 izy miteny an'izay. Ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra amin'ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro izy. Zany hoe Kristy zany dia zao maty tamin'ny atsasaky ny herinandro zany Kristy. Ara-paminaniana zany io, maty amin'ny atsasaky ny herinandro ara-paminaniana izy. Zany io mbola hijerentsika zany io amin'ny taona. Mbola ho ataontsika zany zay kady zay, hijeritsika hoe tamin'ny fotoana oviana ary no nanomboan'ny 70 herinandro tamin'ny taona oviana zany. Iza no namoaka ny didy sy lalàna, satria miteny izy eto amin'ny andininy miteny izy hoe amoaka didy sy lalàna ny amin'ny fanamboarana ny Jerosalema zany. Dia iza ary ny amoaka ny didy sy lalàna io ny amin'ny fanamboarana ny Jerosalema? Tsy maintsy hojerentsika ihany koa zay araka ny faminaniana zany. Dia hojerentsika amin'izay zany le taona. Dia rehefa ataontsika izay kady zay zany, dia miverina foantsika araka ny miteny. Ngay dia voatery hoe mahazo 7 herinandro na 12 herinandro zany.
fa voaka ny didy ataony kajo mandrapa tonga zay mijery araka ny faminaniana tanteraka arabaky teny mihitsy io tonga tamin'ny fotoana voatendry Kristy nisy de tao anatin'ny nanorona fanekena ho amin'ny maro eo tokoa Andriamanitra ny amin'ny nahatongavany Kristy de amin'ny atsasaky herinandro io de maty tokoa Kristy de ho hitantsika eo daholo mikasika an'izay zany ny amin'ny faminaniana araka ny voalaza ny soratra masina hoe ahoana zany fa tsisy zavatra fahatany fa ny zavatra ataon'Andriamanitra de tanteraka avokoa marina avokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra zany fa tsisy zavatra atao fatifatany zany fa ny fanontaniana mipetraka zany de ty manao hoe satria tanteraka ara-paminaniana zany io mikasika le hoe ny nahafatesan'ny Kristy amin'ny atsasaky ny herinandro fampitsarana ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa rehetra de ny fanontaniana mipetraka zany de ty manao hoe fanontaniana mipetraka de ty manao hoe io atsasaky ny herinandro ara-paminaniana nahafatesan'ny Kristy io ve mijanona amin'le resaka hoe faminaniana ara-taona ihany satria hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro tao anatin'ny fempotoana ara-taona zay nomena zany i Kristy sa miatra ihany koa io nahafatesan'ny Kristy io amin'ny herinandro normalina zay iainantsika zany hoe ao anatin'ny herinandro ara-dalàna zay iainantsika hoe Kristy koa ve de mety ho maty ara-paminaniana koa mety ho maty arabaky teny ihany koa amin'ny herinandro ordinaire zany zay omenantsika amin'ny herinandro zay iainantsika zany raha ny herinandro zany misy hoe 7 andro de raha jerentsika ny atsasaka n'izay herinandro zay ny ara-baiboly ny andro tsy mba manomboka latsinainy satria efa niova ny calendrier iainantsika amin'izao fotoana zao fa ny calendrier ara-baiboly sy ny calendrier tamin'ny andron' Jesosy Kristy de calendrier ara-baiboly foana no ny ainan'izy ireo zany ka ny andro ara-baiboly de zao manomboka amin'ny andro alahady ny andro ara-baiboly fa tsy manomboka amin'ny andro alatsinainy ny andro voalohany zany ara-baiboly de manomboka ny andro alahady zany hoe ny andro voalohany alahady ny andro faharoa latsinainy ny andro fahatelo talata ny andro faefatra larobia ny andro fadimy lakamisy ny andro faenina zoma ny andro fafito ny andro sabotsy zany zay mahatonga hoe sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito satria ny andro sabotsy ny andro fafito de inona zany ny atsasaky ny herinandro raha amin'ny semaine normalina zay iainantsika de ny andro larobia zany no atsasaky ny herinandro ka moa ve raha ohatra ka tsy hoe ohatra fa raha nahazo ara-paminaniana ny tsy hoe raha nahazo fa ny nahafatesan'ny Kristy ara-paminaniana izay tanteraka arabaky teny io tamin'ny taona zay nahafatesan'ny Kristy zay maty tamin'ny atsasaky ny herinandro maty tao anatin'ny atsasaky ny herinandro iny araka ny faminaniana zay voalaza iny ara-taona zany move tanteraka ihany koa zay amin'ny herinandro normalina zay iainantsika amin'izao fotoana zao hoe maty amin'ny andro alarobia koa ve Kristy zany fanontaniana mipetraka zany zay fa zavatra anankiray fotsiny tadio de zao hoe i Kristy de tsy mba mandehandeha fahatany ny nahafatesan'ny Kristy tsy maintsy manaraka zay voasoratra foana izay nahafatesan'ny Kristy fa izao no voasoratra Kristy de maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina tamin'ny andro fahatelo zany hoe tsy maintsy mandeha araka izay voasoratra zany Kristy ka eo zany ny zavatra ho ijerentsika zany zay zavatra ho jerentsika zany de jeritsika an'ireo faminaniana hitantsika mikasika an'ilay 7 herinandro jerentsika hoe taizany nanombohany io ary taizany ny hafarany de ho jerentsika koa arabaky teny hoe tanteraka arabaky teny amin'ny herinandro normalina tokoa ve nahafatesan'ny Kristy ihany koa hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro koa ve Kristy sa hoe ara-paminaniana amin'ilay fanisana ara-baiboly ihany ve no nahafatesan'i Jesosy de amin'ny resaka hoe taona zany no nahafatesan'ny Kristy fa tsy voatery hoe nahazo herinandro arabaky teny mino fa mazava amintsika angamba zay somary sarotsarotra kely le sy fa azotsika angamba le
zavatra tianambara mikasika an'izay zavatra zay. Fa rehefa miditra zany tsika any amin'ny apokalipsy 10 miresaka tsika any amin'le resaka hoe boky kely mamy eo ambava mangidy eo kibo. Iresaka tsika mikasika an'izay any amin'ny 10 any dia miverina amin'izay tsika mikasika amin'io faminaniana io zany. Dia inona ny zavatra hojerentsika amin'izay zavatra zay? Iresaka tsika mikasika le 70 herinandro. Iresaka zany tsika mikasika le 70 herinandro izay voatendro any zanak'Israely. Dia iresaka tsika mikasika le fanamboarana ny Jerosalema zany, mandra-pahatonga ny Mesia andrina. Iresaka tsika le herinandro nahafatesan'ny Kristy iny, hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro Kristy. Tanteraka ara-paminaniana io ary tanteraka ihany koa ve ara-baky teny. Dia ho hitantsika ihany koa hoe tanteraka ara-baky teny koa ve le izy. Hitantsika ijerentsika ihany koa lafiny anankiray. Iresaka ihany koa tsika le resaka hoe 300 andro, satria le 70 herinandro io dia tafiditra ao anatin'le 300 andro. Ary ny mamarana le 300 andro izay hitantsika dia zao hoe inona moa zavatra resahana eo le hoe famerenana zany ilay sacrifice perpétuel izy na le fanatitra mandrakizay zany. Famerenana zany le fivavahana amin'Andriamanitra marina, le sacrifice perpétuel. Na le fivavahana amin'Andriamanitra marina zany. Dia ho hitantsika tokoa zay. Tanteraka ara-baky teny koa ve zay? Sa tsy tanteraka? Zay voalaza ny soratra masina dia tanteraka avokoa. Dia ho hitantsika mikasika ny zavatra zay. Zay mahatonga miteny hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Dia tsy miteny maninona ary miteny an'izany foana hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Faminaniana nge no milaza amin'izay. Fampitsarana fanatitra latsa-dra amin'ny atsasaky ny herinandro. Araka le miteny antsika hoe izay voasoratra ny amin'ny Kristy dia zao tsy maintsy tanteraka izany. Ary ny olona zany izay nasiana ilay tombo-kasen'ny fanamasina, satria izay ilay tombo-kasen'ny resantsika teto, tombo-kasen'ny fanamasina, dia zao manaiky an'ireo famantarana rehetra izay nianarantsika teto ireo. Manaiky an'ireo zany. Fa ireo kosa zany izay tsy manaiky, ireo zany izay tsy nasiana ny tombo-kasen'ny fanamasina, dia zao tsy manaiky an'ireo famantarana ireo izy. Mazava ho azy satria nahoana tsy manana ny tombo-kasen'ny fanamasina izy. Ny anazy zany zao fotsiny azy dia efa ampy. Rehefa mino an' Jesosy azy dia ampy azy. Maty azy hamonjy azy dia ampy azy. Aminah dia zao madio avokoa ny zavatra rehetra. Aminah zao tsy misy tsony zany sabata zany satria tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Rehefa manana an'izay fotom-pisainana izay no dia tadidio. Fa tsy manana ny tombo-kasen'ny fanamasina io ianao. Fa ny olona manana ny tombo-kasen'ny fanamasina dia zao manaiky an'izany rehetra izany. Ahoana izy? Andriamanitra dia fanao izy ary izay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ka raha tsisy fahamarinana ao anatinao, ahoana ny ivavahanao amin'Andriamanitra? Amin'ny fanahin'Andriamanitra. Izay ilay izy, izay mikasika an'izay zavatra izay zany. Izay no lesintsika amin'ity an'ity soratsika ny Tompo. Dia hivavaka tsika hamarana an'izay lesona izay a. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Vavaka tsika ary. Tompo iray masina sy tsara indrindro, mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo raha afaka nianatra izay mikasika ny tombo-kase ny fanamasina. Hoy ny teninao manambara manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana ny tombo-kase ny fanamasina. Eny, misaotra anao izay Tompo ny amin'ny lesona izay nomena anay nandritra izay fotoana maro izay. Sorato am-pony iray ny teninao ry ataovy ao an-tsainay. Ary eo koa tonga fiainana ao anay izany. Fa tsy ho mpiaino ho mpanadino izay fo mpankatoy ny teninao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ankalazaina mandrakizay ny anaranao raha io. Asandratra hiavy mandrakizay ny anaranao raha io. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia. Halleluia. Dia apetraka sady eo am-pilatananao indray ny fotoananay manaraka ihany koa mbo totozy somatsarana izany. Dia eny Tompo raha hisaraka eto izay. Dia eo kanay ianao hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ary eo koa tany any anjely ny tantananao anay. Ndrao tafotoana ny vato ny tongotray. Dia eny raha io no ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao no mbola tsy nalanindritra anay ka dia misaotra anao izay.
halleloia ny anaran'i jesosy nandratana izany vavaka izany ray taonatrenao amen dia manao velomantsika rehetra tahiny tombondray dia amin'ny manaraka indray tsika miona zany baibay indray mbola lava ny tantara baibay tsika rehetra tahiny tombo daholo